Nandritra ny fandraisam-pitenenan'ny ministra ny Ahatany sy ny Fitsinjaram-pahefana Andriamatoa Olivier Solonandrasana Mahafaly nandritra ilay fivoriana maneran-tany mahakasika ny fanenana ny tandindoza no tanterahana tao a Japon no nanamafisany ity farany fa maro ny loza voajanahary ny sesy teto amin'ny firenena nanomboka ny taona 2012 hatramin'izao fotoana izao nanambara ny tenany fa tsy maintsy ny antso ny fanampindreo malala-tanana ny fitondram-panjakana malagasy anome tanana ny vahoaka malagasy ao anatin'ny loza tahaka Nandray anjara tamin'ny fivoriana maneran-tany mikasika ny fanenana ny tandindoza ny tanterahana tany Sendai any Japon ny 14 marsa teo ka ny farana androany ny Madagasikara. Nisy olo-tenan'ny gouvernemanta malagasy tamin'ity fivoriana ity ny ministra ny Ahatany sy ny Fitsinjaram-pahefana Andriamatoa Olivier Solonandrasana Mahafaly. Tamin'ny fandraisam-pitenenana nataony nambarany ministra fa hatramin'ny farany taona 14 teo ny makaty dia nisedra ireo etraketraka ara-voajanahary maro Madagasikara toy ny tondra-drano, ny fiotsahan-tany ary ny kere tany atsimo. Mitarika tamin'ny famozanaina sy fahasimban'ny foto-drafitrasa maro anefa izany noho ny alehiben'ny vona dia tsy maintsy niroso tamin'ny fiantsoana fanampiana iraisam-pirenena ny fanjakana malagasy eny fa na dia efa nisy aza ny ezaka tamin'ny alalan'ny entimanana teo am-pelantanana. Tamin'ity fivoriam-be ity ary dia nanamafy ny antso tamin'ireo firenena namana amin'ny ministra mba hanampy amin'ny fanarenana amin'ny firenena. Satria moa i Madagasikara no voafidy ho filohan'ny voamerana ranomasina indiana mikasika ny fampiarana ny cadre d'action de Hyogo, fitaovana iray novidian'ny firenena mikambana ampiasaina amin'ny fanenana ny tsindry mikasika ny tandindoza dia misy ireo paikady nasionaly apetraka amin'ity taona 2012 ity, hoy ny ministra. Parmi ces priorités, il y a, je cite, le renforcement de la capacité nationale en matière de réponse et de réhabilitation, la mise en place de mécanismes d'investissement et de protection financière, le renforcement de la résilience communautaire et enfin l'intégration de la réduction des risques de catastrophe dans les politiques et programmes sectoriels. Anony ezaka amin'ny fiarovana sy fiomanana manoloan'ireo tsindry samihafa mety hanavesatra amin'ny fiantraikan'ny loza voajanahary Madagasikara ary ao anatin'ny fampiarana ireo fifanarahana iraisam-pirenena no anatanterahana izany ho iatrany ny fanamarian'ny ministra tamin'ny fandraisam-pitenenana izay nataony.